Ry havana, ho ampitombona ho aminareo hatrany ny fahazoavan'i Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Andeha hivavaka isika ry havako. Misaotra anao izay Tompo satria raha natory izay tamin'ny alina dia nametraka ny fiainanay teo am-pelantananao ary dia narovanao, nomenao torimaso mamy dia sambatra sy faly fa afaka miatrika indray ny tontolo andro. Misaotra ny amin'izao maraim-baovao omenao anay izao. Ary misaotra fa miaraka amin'izany koa ny fahafahanay miara-misaintsaina sy mitsakotsako ho vatsy ho an'ny fiainanay ny teninao. Voninahitra ho anao ry Tompo, amin'ny anaranao no vanen'izany vavaka izany. Amen. Amin'ny maha olombelona antsika ry havana dia mifamaofao ny tsara sy ny ratsy, ny fahombiazana sy izay mety ho faharesena, ny zava-tsarotra samihafa, eo ny aretina, eo ny olana, ireny rehetra ireny izany dia indraindray misy tena mafy tokoa ary indraindray dia misy koa tena maharitra, ary ny tena zavatra indraindray tsy takatry ny saina dia misy afaka ny eo dia mipoitra indray ny eo dia tahaka izany foana. Toa lasa nieritreritra ara hoe sao dia nafon'Andriamanitra aho, na koa hoe izaho ve tena mpanota be mihitsy sa inona? Manoloana an'ireny rehetra ireny dia tsarovy fa tsy mahafoy antsika ny Tompo ry havana, ary dia miaraka amintsika mandrakariva ao anatintsika ihany koa, ary ao anatin'izany no hanomezany ianao hoe inona no tokony hatao. Anio ary dia hijerintsika ny amin'izay fahefan'ny fanahy masina amin'ny fiainantsika ao anatin'ireny, ka ny Efesianina toko 3 ny 9:40 no andeha ho vakiana amin'ny anaran'i Jesoa. Mba omeny anareo araka ny haren'ny voninahiny ny mba ho atanjahana fatratra amin'ny fanahiny ny toe-panahinareo. Eto izany dia zava-dehibe no hitantsika eto amin'izay ataony ny fanahy masina hoe manatanjaka izy. Inona moa ry havana no zava-dehibe ao anatin'izany fa tsy ny hoe isika sitrana, isika afaka amin'ny olana samihafa mandresy amin'ireny zava-tsarotra ireny. Kely tokoa ny herintsika fa dia ny fanahy masina no manatanjaka, ny fanahy masina no manohana sy manome hery ho antsika tsirairay avy mba handresena amin'ireny. Ka noho izany isaorana ny Tompo raha mirindra sy milamina tsara ny fiainana. Fa izao kosa raha tojo fitsapana, raha tojo fakam-panahy, fizahantsoetra manahirana dia tsarovy ary ity tenin'ny Tompo ity hoe mba omeny anareo araka ny haren'ny voninahiny ny mba ho atanjahana fatratra amin'ny fanahiny ny toe-panahinareo. Dia ahirariana ary ry havana mba handresy ianao ho afaka, ho sitrana ary dia ny masonao ahita an'izany fahombiazana tanteraka izany rehefa avy nandalo ady sarotra. Amen. Andeha hivavaka isika. Ry Tompo Rainay ny an-danitra fantatrao ny momba anay tsirairay avy, ary araka hanambara teo tena misaotra anao raha toa ka tsy misy olana, mirindra mandeha tsara ny fiainanay tsirairay avy. Zava-dehibe izany dia isaorana ianao Tompo, fa raha toa kosa misy fiainana mandalo fahasahiranana, mandalo olana, tsy fahombiazana, indrindra mety miverimberina, na afaka ny eo dia mipoitra indray ny eo dia tahaka izany koa ny aretina, mety efa nangatahana hatry ny ela mihitsy mba ho sitrana sy ny sisa. Tompo, ampahirezo ny mpanomponao tsirairay avy, aza avela ho kivy fa dia ho hitan'izy ireny ny fahombiazana sy ny fandresena, ny fanasitrahana feno avy aminao Jesosy Kristy, mba hijona vavolombelona fa velona ilay Andriamanitra hivavahanay. Velona Jesosy Kristy ary miasa sy manam-pahefana amin'ny fiainan'ny mino ny fanahy masina. Dia ho anao rery ny dera ny saotra ary ny voninahitra fa ny fiadananao kosa Tompo no ka hanapaka aty am-ponay amin'ny anaran'i Jesoa. Amen.